Faly miarabantsika tsiray avy indray tsy tia talata maraina fa 5 volana jolay ity. Misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny zao maraina izao indray. Misaotra anao ihany koa izay manaraka tsy tapaka fandaran'ny eto. Zarazarao ho an'ny namana ihany koa ny fandarana rehetreto fa efa miombona ao anatin'ny asa fitoriana ianao mpanao anazy. Alohan'ny derantsika namofinaina an'io dia vavakisika. Tompo anay misaotra anao izay ny amin'ny rahalahy sy ny anabavy izay mihaino izao fandarana izao. Misaotra satria mamangy azy ianao amin'izao ary ihany koa mitondra zavatra ho azy dia ny fankahirezana avy aminao. Aoka Tompo hitombo fitiavana, hitombo fahendrena ary hitombo hery eo aminao izy. Mitenena ray fa vonika ianao anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe mahatoky amin'ireo asa madinika fanao. Alaina amin'ny Timoty 2:2-5 manao hoe mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra, olona voazatoetra, dia piasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Amen. Ny fahatokiana nasehon'ny Elita amin'ny zavatra madinika no nanomana azy hatoky amin'ny zavatra maventy. Isan'andro tamin'ny alalan'ny fanandramana nataony dia afaka nanao asa midadasika lavitra sy ambony lavitra izy. Nianatra nanompo izy ka teo am-panompoana no ny anarany koa hampianatra sy tarikolona. Mamela fianarana sarobida ho antsika rehetra tokoa izy. Tsy misy na dia olona anankiray aza mahalala an'izay fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fifehezana izay ataony amintsika. Kanefa mahazo matoky tsika fa ny fahatokiana amin'ny zavatra tena madinika dia pirofo fa ho azontsika atao ihany koa ny isahana zava-dehibe kokoa. Ny olona izay mihevitra fa tsy maninona ny fomba fanatanterahany asa madinidinika dia mana-pirofo fa tsy mendrika ahitana toerana mendrikanja kokoa izy. Mijeriny ao anatin'ny zavatra Andriamanitra fa tsy ny eny ivelany. Koa rehefa avy toetra azy izy dia mandefa amin'izao didim-pitsarana izao manao hoe voalanja tamin'izana ianao ka injo latsa-danja. Satria tsy mifandray mivatana amin'ny asa ara-pivavahana izy dia betsaka ny mahatsapa fa tsy mahasoa ny fiainany ary tsy manao ninonninona izy ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Na mba misy zava-dehibe azony atao ho fifaliana manao ahoana moa izany ny anaovana an'izany. Koa satria tsy afaka manompo afa-tsy amin'ny zava-madinika izy dia mihevitra fa mety raha mipetra-potsiny diso tanteraka nefa izy ireny raha manao an'izany. Tia hanana talenta manokana azahoana manao asa miavaka anankiray ny kristianina maro nefa tsy hitan'ireo adidy izay mipetraka akaiky azy izay hanome hanitra manompofona ny fiainany. Aoka ny olona tahaka an'ireny hanatanteraka ny andraikitra izay napetraka amin'ny vatana eo amin'ny lalako zorana. Tsy dia miankina be loatra amin'ny talenta mantsy ny fahombiazan'ny zavatra atao fa amin'ny herim-po sy ny finiavana ihany. Tsy ny fananana talenta kanto ny mahatonga antsika hanao fanompoana azo ekena amin'ny tera-boka-tsoa anankiray fa ny fanatotosana amin'ny mpahamarinana ny asa fanao andavanandro, ny toe-tsaina izay vonika asa ary ny fitiavana izay tsy mihabahaba sy tsotra izay tady izay mahasoa ny hafa. Noho izany dia alao hery aoka izay heverinao fa kely na kinon'Andriamanitra taminao ataova mpitiavana, ataova amin'ny fahasahiana ary ataova amin'ny tsara indrindra. Izay mahatoky amin'ny kely ozy izy dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Amen. Tompo malalo misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany dia ampio izay amin'ny alalan'ny fanainao masina anao atsakany sy andavana izay ireo andraikitra efa napetraka ao eo aminay ka tsy hitsangohenatra izahay fa hanana fahafoizan-tena tanteraka ary ho falifaly satria ianao no maneraka anay. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny fanatsia
Hallelujah.